G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manulcha hoanao ny fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, isacham Telsuruariv. Lulchanao ny fampalalam-baovao. Isan'ny olana goavana eto amintsika ny tsy fanajana ireo lalàna manan-kery hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny fionany tamin'ny mponina tao Tsoromandidy omaly. Ny fanajana sy fampiarana ny lalàna nefa no mametraka filaminana indrindra amin'izao fotoana irosoana amin'ny fifidianana izao. Ireo tompona ndraiky mpanjakana eny fotony no asainy eo anivon'ny ministera ny ady-tany sy ny fitsinjaram-pahefana manao fampielezan-kevitra amin'ny asa ataony ny fitondrana ankehitriny. Isaky ny 12 andro no tsy maintsy manao tatitra amin'ny minisitra momba ny asa vita ireo prefektura sy lehibe ny distrika araka ny notiny voaka. Tsy tokony hijanona ho faka-kevitra fotsiny ihany ny fionan'ny SADC sy ireo atoko politika ary firaisamoam-pirenena amin'izao fotoana izao fa tokony hisy fampiarana ireo hevitra sy sosokevitra avy amin'ireo mpiantsehatra ara-politika isan'ny tokony hoy ny teo anivon'ny RMDM raha niona tamin'ny SADC androany. Tepoka maromaro no navotry ny RMDM ataon'olohan'ny SADC fa tsy mbola tomomba naraka ny tokony ho izy ny fanombanana ny fifidianana. Nanao fanambarana ny avao amin'ny komite ad hoc mahakasika ny fangatahana faritra vaovao izay tambaran'ny distrikany Betroka Atsimo sy Ampaniandrefana ary ireo komina maromaro amin'ny tapany atsimo ny distrikany Toliara Faroa. Ao Senegal, mpanohitra iray Ousmane Sougou no nosamborina araka ny tatry ny mpisolo vavazy raha ny fanazavana. Raha ny fantatra dia kandida hirotsaka ho vidiana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2022 ity lehibe ny mpanohitra ity izao voaheliko higadra 2 taona hatranomaizina izao. Ny antsipirindreo avy hatrany. Manaitra ny arahaba tombo kilasy tombo vavy tonga sondray ato anatin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ka manasana ho hanaraka izany hatramin'ny farany. Arakaraka ny fotoana atongavany ny fotoam-pifidianana no tofa mitombo ny tsy fandehanana ny raharaham-bahoaka eto Madagasikara. Tsy misy mandeha avokoa ny zavatra rehetra, misy olana avokoa ny fiainana na amin'ny ara-panjakana na eny anivon'ny fiarahamonina, misy fahasahiranana ihany koa amin'ireo sehatra rehetra, fitarainana etsy fahatezerana ireo eo amin'ny matoada tsoratra Gaëtan Retsilavo. Fanontaniana no apetraka ety am-boalohany. Aiza no misy toerana milamina eto Madagasikara? Iza no ilaza fa mihatsara ny fiainany? Inona no sehatra mandeha amin'ny tokony ho izy? Ny tsirairay no mamaly araka ny ainany ny zava-misy eto amin'ny firenena sy eny anivon'ny fiarahamonina. Ny arahan'ny malagasy aloha dia ireto: mitaraina ny mpisotro ronono eo amin'ny KNAPS, fa taraiky ny pension noho ny olana misy ao. Mikatso ny fianarana eny amin'ny université noho ny fitakiana tsy vahan'ny mpitondra. Tsy mbola voavahan'ny délestage. Mbola tsy hita ihany koa izay tantana ny jirama. Tsy ho eliny intsony ilay faran'ny 3 herinandro ny baikon'ny président anafoanana ny délestage. Na dia somary nangingina aza ny foity tamin'ny fanadinana baccalauréat dia tsy ho afaka antsaina akory. Ny mahagaga dia ny mpitondra mihitsy no mitady anarotsarina amin'ny raharaha mampahonena iny. Aiza koa dia tsy tonga ny atrika ny antenimeran-doholo ny ilay ministra nefa dia natsoina hitondra fanazavana. Raha nitaraina ka nikasa ampiakatra ny sarandalana ny taxi be dia nosakanana sy nanaovana valiteny boribory fa hoe aleo aorian'ny fifidianana vao akarina. Izao koa dia sinono natsoina ampanao lanonana amin'ny lalaon'ny nosy.
na dia tsy sinoa aza nefa no andisy ianao ny soradia eny amin'ny kanja dia ho lasa mety sinoa ny lanonana. Mbola tsy nisy izany hatramin'ny nandraisantsika lalao goavana. Iray volana sisa teo tonga ny delegasion nandray anjara amin'ny lalao nosy. Inona no hitsena azy ireo? Lalana potika, fako misavovona, korontana sy savoritaka erana Antananarivo. Ny ponina moa dia hitsikitsiravo satria tsy raika amin'io no ny fivelomana tsy maintsy hatrehana andro manalina ka tsy anam-potoana hijerena ny fifaninanana. Tsy lazaina intsony ny fikarakarana kitoto. Manome toky moa ny mpitondra fa ity no lalao tsara indrindra. Enganie. Izao koa dia mandraona ny tokona ny mpiasan'ny ministeran'ny fitantanam-bola. Mbola tsy nisy an'izany ny hoe mpiasa-panjakana Bekarama sy Betambikarama sy Prime zany no itokony. Ilay resaka nasionalite frantsay ananan'ny filoham-perinasa moa dia mangany fotsiny. Tsy afaka irotsaka izy raha ny tena marina. Ny tsy fandriampahalemana moa dia sakafo isan'andro ny malagasy, na antsaha na antanàna, na andro na alina. Ireo rehetra ireo sy ny maro hafa be dia be no amehezana azy. Maizina ny tabilao eto Madagasikara. Fa izao tsy azo atao ny mamoy fo. Hoy rosy zay, aiza no hisy zavona tsy hisava, aiza no hisy aizina tsy hazava. Ny malagasy no manapaka ny hoaviny amin'ny farany taona. Isan'ny olana goavana eto amintsika ny tsy fanajana ireo lalàna Manakiry. Hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny fiafionany tamin'ireo mponina atao tsirony mandidy omaly. Ny fanajana sy ny fampiarana ny lalàna nefa no mametraka ny filaminana indrindra amin'izao fotoana irosona amin'ny fifidianana izao. Fanajajiny Gaetan Andriatsilavo. Ny taona 2024 no lany teny anivon'ny anteny miaram-pirenena ilay lalàna mikasika ny protection des données personnelles ary nivoaka ho lalàna Manakiry ny taona 2024. Manandanja ary misy antony no nandanina io lalàna io, indrindra amin'izao fotoana hiatrika fifidianana izao. Saingy ny magaga tsy miatra zany, hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga. Milaza zao ny vazaha teo any tonga teo milaza ny hoe misy lalàna tokony ho laninareo. Miantoka ny fiarovana ny données personnelles, zany hoe mombamomba antsika tsirairay avy. Satria raha ohatra ho atao io lisam-pifidianana io ka ampidirina anaty ordinateur sy ny rehetrarehetra dia tokony misy lalàna de protection de données personnelles dia nivaliko any izy. Misy tompoky le lalàna efa lany tamin'ny 2024 sy 2025. Ditantsika amin'izany na le olona mpanaovina azy raha tsy malala ny zava-misy akoriny. Dia tsisy miteny ny rehetrarehetra satria hoe vazaha no miteny azy dia marina zany. Io tsy maintsy misy rafitra hovainy. Te anaitra ny feon'ny fieritreretantsika rehetrarehetra sy ireo manam-pahefana sy manam-pahaizana tsy bado akory mivoaka malagasy. Ka rehefa tsy anara-dalàna ianao na tsy manaraka lalàna fa mirediredie eo fotsiny dia hoe marina zany. Porofo mivaingana amin'ny tsy fanarahana lalàna ihany koa raha ny fanazavana. Ny mikasika n'ilay fampiatsona nataon'ny loholon'ny Madagasikara, ny ministra tompon'andraikitra manoloan'ireo olana nitranga tamin'ny bakka farany teo. Tsy voaja ny lalàna ary tsy mifampatoky ireo samy mpitondra fanjakana. Tamin'ity herinandro ity, président ny commission an'ny éducation, ny sénateur lany tamin'ny malagasy miara-miainga nampiantso ministre. Hoe mba hazavao aminay inona ny antony natonga an'ireny fuitina baccalauréat be da be ireny fa tena potika ny firenena. Adidiny zany amin'ny maha-olom-boafidy azy ary apetraky ny lalàna aminy. Adidiny. Inona fotsiny nametrahana azy eo tsy hijery an'izany zavatra efa mamay be zany. Fansakana amin'ny président sénat hoe tsy mahazo makany. Le ministre tsy mahazo le ministre tsy makaty zany. Inona kiny idirako? Asan'le olom-boafidy zany dia sakananao. Ary raha fanjakana tena fanjakana marina tokony ianao ary angeny napriska an'ilay ministre hoe andana zavao amin'ireo solon-tenany vahoaka ireo na député na sénateur hoe zao ny zava-misy marina mba hoentiny any amin'ilay vahoaka any dia misy fampatokisana zany amintsika. Fa tsy zay ny zavatra misy. Tsy voaja ny lalàna no tsy mifampatoky zany. Matao inona natahorana tsy afaka manazava ve le ministre? Kinona zany ny ilana azy eo? Nanamafy hatrany ny antoko malagasy miara-miainga fa tsy ekena ny fananany filoha rajoely na zoam-pirenena frantsay. Io fananany filoham-perinasa zoam-pirenena frantsay io izay ninina no sarotsaronana tato ato kanefa tafiditra anatin'ny tsy fanaran-dalàna ihany koa ary famitahana ny vahoaka malagasy iray manontolo. Mazava position na ny hevitry ny antoko mikasika ny fizakana ny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao zoam-pirenena vahiny. Zay dia tsy manaiky an'io ary mahatsara voatoana tanteraka izay
any amin'ny aty fanahana mihitsy. Lalàna efa mazava tsy edina hevitra ntsony fa mihoatra ny lalàna tena tsy takonay satria araka ny lazainy hoe ahoana no asahiny filoham-pirenena am-perinasa mangataka zo-pirenena vahiny ary tsy vitany hoe zo-pirenena vahiny ihany fa zo-pirenena le firenena nanjanaka aminay zany dia manompa ny razabe anay mihitsy zay niady ny fahaleovan-tena tamin'ny enimpolo sy fizato sy arivo tsisy ampiny androany zany hiadivana reo homaleo-teny Madagasikara satria mitondra arany faratampony indrindra mangataka ny teo vazaha. Ny fanajana sy ny fampiarana ny lalàna no mametraka filaminana indrindra amin'izao fotoana irosona amin'ny fifidianana izao. Manana didy amin'izany ny isam-batan'olona indrindra ny mpitondra sy ireo tompona andraikitra ambony izay tokony ohatra tsara alain'ny vahoaka tahaka. Tsy tokony hisy ihany koa ny fitanilany amin'ny fampiarana ny lalàna ary tsy tokony ny tombotsoan'olon-tokana no hanovana ny lalàna araka ny fiasan'ny mpitondra amin'izao fotoana. Ny mpitondra izay mikasa hanova ilay lalàna amin'ny feny zo-pirenena noho izy manana zo-pirenena frantsay. Lafim-baovao hafa kosa indray ireo tompony ndraiky mpanjakana eny Fotony no asainy eo anivon'ny ministera ny atan sy ny fitsinjaram-pahefana manao fampelezan-kevitra amin'ny asa ataony fitondrana ankehitriny isaky ny 12 andro no tsy maintsy manao datitra amin'ny ministra momba ny asa vita ireo préfet sy lehibe ny district araka ny noty nivoaka fanadihadiana. Namoaka noty ny fahafito amin'ny 20 Jolay lasa teo ny teo anivon'ny ministera ny atan sy ny fitsinjaram-pahefana amin'ny fanirina ireo préfet sy lehibe ny district anao datitra amin'ny vahoaka ny asa ataony fitondrana ankehitriny. Araky ity noty ity, ilaina ny fifaneraserana ireo tompona ndraiky mpanjakana amin'ny vahoaka ary tokony anatanteraka fitsiriana matetika ny anivon'ny commune. Anazava ny politika ankapoben'ny fanjakana fa indrindra apita ny asa vita ny fitondrana ankehitriny. Voamarina ao anatin'ity noty ity ihany koa fa tokony anao datitra amin'ny ministera isaky ny 12 andro ireo tompona ndraiky mpanjakana voakesika ity noty ity. Fantanina mipetraka araka izany ny hoe anjara andraikitry ny ministera visy no manome baiko ireo tompona ndraiky mpanjakana eny Fotony anao fampelezan-kevitra ny asa vita ny fitondram-panjakana. Efa endrika fampelezan-kevitra izao ataon'ny ministera ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana izao ary ireo tompona ndraiky mpanjakana eny Fotony no atao fitaovana amin'izany. Raha io noty io ihany koa folo taona teo amin'ny fitondrana izao Flora Joella izao ary milaza miariary fa tsy mahafantatra ny ilain'ny vahoaka eny Fotony. Sarotra ny ino fa tsy mahafantatra ny vahoaka ny mpitondra matoa maniraka ireo préfet sy lehibe ny district. Raha ny hevitra fonosiny ity noty ity ihany koa irahina anao tsindry amin'ireo ampen-tanàna sy ireo olom-boafidy eny Fotony ny préfet sy ny lehibe ny district. Fomba fanao izay tsy nisy teto Madagasikara raha tsy tamin'ny andro ny fanjanahantany. Tamin'ny andro ny fanjanahantany, andro ny vazaha no nisy tranga tahaka izany. Izany hoe tsy vita ny miverina amin'ny andro ny fanjanahantany ny mpitondra fa maneho miariary ihany koa fa tsy misy ny fitsinjaram-pahefana. Nitondra ny fanehoan-keviny amin'ny maha-olom-pirenena azy ny Dr Marius Arakotovao mikasika ny zo-pirenena frantsay ny filoha Rajoelina nambarany fa mampisy ahiahy amin'ny fiarahamonina ary mahakely finoana amin'ny fitiavan-tanindrazana ny tranga atahaka izany. Fanadihadiana. Mampisy ahiahy eo amin'ny fiarahamonina ary mahakely finoana amin'ny fitiavan-tanindrazana ny fananany filoham-pirenena Andry Rajoelina ny zo-pirenena frantsay. Raha naneho ny heviny mikasika io raharaha io i Dr Marius Rakotovao, mpampianatra mpikaroka sady zanaky mahajanga. Zavatra tena manahirana raha ohatra ka filoham-pirenena anankiray mizaka zo-pirenena hafa ary indrindra ny fizakan'ny filoham-pirenena antsika zo-pirenena frantsay izay tanàna nanjanaka antsika teto teo aloha dia tena mahakely finoana amin'ny fitiavan-tanindrazana ny olona anankiray. Filoham-pirenena no resahana eto mariko tsara satria izany filoham-pirenena zany maro zavatra tantaniny zany amin'ny firenena anankiray. Toute théorie stratégique na idée stratégique na pays anankiray na amin'ny défense na amin'ny développement dia mipetraka eo am-pelatana ny filoham-pirenena. Ka fananany an'izay zo-pirenena anankiroa zay ho anahako mampisy haihay
amin'ny fiarahamonina karaha za manokana manasanao zay filoha manasanao za raha ohatra ka tianao Madagasikara dia mametraha dénaturalisation amin'le zoam-pirenena hafa filoham-pirenena ho an'ny resako eto zany hoe toerana filoham-pirenena zany toerana faratampona ary raha ohatra ka iny papier lazaina 20 cm iny misy papier hafany mahasolo azy raha ohatra ka hivezivezy iran'izao tontolo zao anao. Miendrika famitana vahoaka ihany koa hoy ity olo-pirenena ity izao fizakany filoham-pirenena malagasy zoam-pirenena frantsay izao. Ao anatin'ny distrikany Ambohidratrimo natokana hisitraka izany ny famatsim-bola siady izay ampiasaina izay avy amin'ny fitondram-panjakana foibe tantanin'ny solombavam-bahoaka hoe ny commune nanaovana fanadihadiana isan'izany ny ao amin'ny commune Ambohitrimanjaka fanadihadiana. Commune maro ao anatin'ny distrikana Ambohidratrimo amin'izao fotoana no mbola tsy nisitraka famatsim-bola avy amin'ny siady na crédit d'investissement destiné à l'appui au développement avy amin'ny solombavam-bahoaka ahafahana mampandroso ny fiainam-bahoaka ny fotony raha ny fanadihadiana natao. Isan'izany ny commune Ambohitrimanjaka izay tsy nisitraka izany tato anatin'ny 3 taona raha ny taona 2022 no nandraisana izy ireo izany farany. Ny taona roapolo sy roa arivo raiky amby roapolo telo amby roapolo sy roa arivo zany tao anatin'le 3 taona angarangidiny mbola tsy nisiraka an'izany zakay na dia efa fantatra raha fa ny vola efa débloqué efa enarivon'ny district fanaovana péridôvre raha ny amin'izay mety araka ny épargne sy ny jandrana angatana atria zany mbola tsy tonga le izy dia anaovana antsoavo atsika commune atao anatin'ny district Ambohidratrimo enim-bola nafarana amin'ity taona ity zao sisa ary eo anatin'ny budget amina draft lasa fampandrosoana commune reny siady zay zarainy amintsika ireny dia ho aiza ary le izy anaovana antsoavo amin'ny député zany misy anankiroa atao anatin'ny district Ambohidratrimo jereo manokana zay commune ny amin'ny resaka siady sola mihodina ny amin'ny zavatra hafa ny vola efa natokana anampenan'ny commune fa na nenanivany sénateur nge zay nilaza fa tena hoe mpiavatana commune hatramin'izao mbola tsy nisy sénateur tsaika na commune na sénateur na dia ray aby tonga dia tia commune Ambohitrimanjaka na nadiady na nijery hoe inona no anampenanareo inona tena marary anareo aiza ny tena fa zavatra ilainareo amin'ny resaka fampandrosoana vahoaka ety afotiny tsy misy zany dia siady koa zany milo tsy hita manjavony ohatra hatreto aloha anaovana antsoavo amin'ny député zany solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay natokana hitantana an'ireny fanampiana avy any amin'ny fanjakana foibe. Misy fiantraikana amin'ny budget na teti-bolan'ny commune ao amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny tanàna ny tsy fisitrahan'ny commune famatsim-bola siady io. Ity farany izay tsy hivina fa manampibetsaka amin'ny fampandrosoana ny commune amin'ny lafin'ny fampandrosoana maro samihafa. Tena manan-danja le vola avy any siady satria ohatra hoe ho an'ny district Ambohidratrimo zany zao dia samy manao ny besoin ao anatin'ny fanatanterahana an'le PCDI na ny commune tsirairay aby ho an'Ambohitrimanjaka zany zao dia manao an'ireny zay hoe resaka réhabilitation ny EPP dia atokanay hoe ciment zotona ny anay fer 6 zone 2 zone anay fanitso zone anay ohatran'izay zany dia tsy tonga le izy misy EPP tsy maintsy amboarina nefa zany hoe minasa nakavola tiany tahidy hafa mihitsy zany naafektena ho any amin'ny EPP ahafana azy ty EPP lokatafo ve ahoana ny fomba ianarany ankizy an'izany EPP mitady rava ve tady ko ve ahoana ny fomba dia zay hoe ny fampianarana nefa sy le service technique déconcentré ato anatin'ny commune Ambohitrimanjaka rehetrarehetra eo nge tady tokony tadidin'ny solombavam-bahoaka mpitantana misy siady io fa ny commune miadidy sy manamboatra amin'ny fotodrafitrasa rehetrarehetra eny hatramin'ny nampisy anay eto anatin'ny fitantanana ty commune ity zany hoe na ny tombo-pahasalamana na ny tombon-jandarmerie na ny boriborita na ny école maro samihafa EPP CG lycée andraisan'ny commune anjara daholo amin'ny resaka fanamboarana sy fanatsarana ny fotodrafitrasa eny ohatra hoe fanatanterahany fanadinana koa manomboka any amin'ny CPE BPC baccalauréat misy anjara be dia be raha sy commune Ambohitrimanjaka reny ohatra hoe fangalana sy fanaterana CG resaka ohatra hoe mba ahafahana motiver an'ireo mpampianatra reo ohatran'izany koa dia zay hoe
za tena satria moa zany misy any association de maire ato anatin'ny district anambotratsimo za zany tena manahita sainy tompona ndraikita ny district ny tompona anjara am'le ny fitatana sy ady reny hoe gamany tompona fotoana kosa zao mba ahafahanareo mametaka sy manome ny anjara commune tsirairay avy zay evana sorabolana tokana mpandrosoana ny distrika sy ny commune nisy ady ireo solombavambahoaka no nomeny ny fanjakana Vohibe fa hifana hitantana sy izarizany amin'ireo commune tsirairay avy anatin'ny distrika ho fampandrosoana ny tanàna saingy izao manjavina sy ateliny akamaroany ireo solombavambahoaka izao ka tsy mipaka amin'ny fampandrosoana ny commune raha ny fitarainana voaray. Tsy tokony hijana ho fankakevitra fotsiny ihany ny fionana amin'ny SADC sy ireo antoko politika ary fiarahamonim-pirenena amin'izao fotoana izao fa tokony hisy ny fampiarana ireo hevitra sy sosikevitra avy amin'ireo mpiantsehatra ara-politika hoy ny teo anivon'ny RMDM raha niona tamin'ny SADC androany teboka maro no navohitry ny RMDM manoloana ny SADC tamin'ity androany ity. Fanadadiny Henri Florian. Ankoatr'ireo antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena ary ny rafim-panjakana izay efa niona teo anivon'ny SADC izay mamita iraka eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny teo anivon'ny RMDM indray no niona tamin'izy ireo tamin'ity androany ity teny Antaninarenina. Fionana izay nataon'ny SADC amin'ny vondrona isan-tokony izay anaovan'izy ireo ny tombana momba ny zava-misy mialoha ny hanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara. Nanamafy ny teo anivon'ny RMDM nandritra ny fionana teo anivon'ny Rotonta fa tsy tokony hijanona ho fankakevitra ihany no ataon'ny SADC amin'izao fotoana izao. Fa tokony hisy ny fampiarana ireo hevitra rehetra izay vondrona ny antoko politika sy ny firaisamonim-pirenena. Mandeha ny fotoana ny fandraisana andraikitra nefa ohatra ny tavozavoza ny fivorina sy ny fankakevitra no betsaka fa ny fandraisana andraikitra na ny seny mamory na ny SADC mamory noef mamory fivorina betsaka fa ny fandraisana andraikitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ao mba akaisa tsy misy fandraisana andraikitra amin'ny vaingana hatreto ka izay no itenenanay hoe mba hazona mandray andraikitra dia apetrao ambony latabatra daholo reo olona vorona reo rehetrarehetra reo hoe zay mpanao politika na vory rehetrarehetra apetrao ambony latabatra angazay ady hevitra e satria tsy hoe tonga ny hevitry ny any dia mandeha izy tonga ny hevitry ny any dia mandeha izy fa apetrao ambony latabatra zahay dia eo ambony latabatra fampiresaka dia eo jerena hoe inona amin'izay ary ny mety sy ny tsy mety ary inona ny maromaro tsy raisana handrosoantsika ny fifidianana madio angarahara hoekeny rehetra. Teboka maromaro no anamafisan'ny RMDM fa tokony hisy ny fionana andatabatra boribory ionan'ireo vondron-kely samihafa hitadiavana ny maromaritra iraisana mialoha ny hanatanterahana ny fifidianana. Teboka vitsivitsy no entinay zany dia ny rafitra aloha hitantanantsika le fifidianana na ny rafitra olona strukturan'ireo olona manatanteraka an'ilay fifidianana na ny rafitra misy eny anivony ifotony jerentsika rehetrarehetra. Ny faharoa tsy mazava koa le hoe tena feno ve ny vola hanatanterantsika an'ilay fifidianana mbola manjavazava daholo zany zay ina ary izany no ilainy ny fifampiresahana. Ny fahatelo lalàna mifehan'ilay fifidianana mihitsy efa nalefa tany amin'ny assemblée izy io dia miangavianay mba hisy session extraordinaire mihitsy handinihana an'izany lalàna mifehana fifidianana zany satria ilaitsika ny fifampiresahana handaminana ny zavatra rehetra zay hahasoany tanilazantsika. Namafisiny teo anivon'ny RMDM matrany fa ilain'ny firenena ny fanaovana fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara. Mila ritakina ny fitoniana tanteraka amin'ity atao mpifidianana 2024 ity hoy ny filohan'ny Afrika ambana ny mpanolotsaina teknika teo aloha atao anatin'ny gouvernement tokony hisy ihany koa ny fifampiresahana ireo hervelona rehetra mba ahafahana mametraka fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra. Fanadadina. Fifidianana no hibantoerana eo amin'ny tontolo politika sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny amin'ity taona 2024 ity. Eny na any amin'ny faraparan'ny taona azy no anatanterahana izany. Efa ao anatin'ny vanim-potoana mialoha ny fifidianana tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Andao ahoana? Laingalainga toa mila ho raiki-tapisaka ao amin'ny mpanao politika sasany ny fanahina sy fahatahorana krizy politika mialoha sy mandritra ary aoriana ny fifidianana. Mila ny fampiresahana eo amin'ny hervelona rehetra ny zava-misy amin'izao fotoana izao mba hipetrahana ny fifidianana madio sy mangarahara raha ny fanazavana ireo mpanao politika. Izahay moa zany dia mieritreritra fa
hoavy ty ny fotoam-pividianana ka tokony verina lalàna boribory izay mieritreritra anao ny latsaka amin'izany satria iara-malala fa niraitsy amin'ny mangaika rehetrarehetra manomboka amin'ny farany kely ka hatramin'ny lehibe dia mitendren'izao finondrana izao daholo ao anatin'izany président CENI ny membre gouvernement rehetrarehetra ny PM, ny membre ny CENI, ny président du Sénat, ny ACC. Dia faharoa manaraka an'izay izay zany no hitenenanay hoe tokony misy teny fampiarana ho an'ny rehetrarehetra satria raha malala ny zavatra nysoto amin'ny fifidianana farana fa korotana fa sainga mandefitra moa ny malagasy ka ialana amin'ny korotana mety isy korotana be mihitsy zany dia aleo mba tsy hoentina tontolo ny fifidianana. Mety tsy hampisy fahamarinana toerana politika na mora mampianjera ny korotana politika koa ny sosialim-bahoaka. Voalohany sy lehibe amin'izany ohatra ny fandriam-pahalemana, azahoana miatrika ny fiainana andavanandro, fahazahoana antoka ihany koa ny fitsarana, fa anisany mana-korontana. Lafim-baovao hafa kosa indray nisy endrika sakatsakana ny hetsika efa nazahoan-dalana mikasika ny fankalazana ny Jobily fa 20 taona eo amin'ny Serge ny baolina kitra ny président Amat ka nitondra fanazavana mahakasika izany sy ny tompon'andraikitra any an-toerana. Kolomajanga no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Tafiditra indrindra ao anatin'ny Jobily fankalazana ny 20 taona teo amin'ny setry ny baolina kitra n'Andriamatoa Ahmad izay tanterahina eto Mahajanga dia tsy karitry ny mpikarakara fa misy endrika sakatsakana ny etsika izay ataon'izy ireo ho fanomezam-boninahitra sy ho fankasitrahana ny olobe ny baolina kitra izay zanaky Mahajanga ity anefa no tena tanjona raha ny fanazavana fa tsy tokony asiana resaka politika velively. Raha atao ty tsisy connotation politique fa fitiavanay zanaky Mahajanga ny olobenay, fanomezanay zanaky Mahajanga voninahitra ny olobenay ary indrindrandrindra fanandratanay azy amin'ny angezana sy abetsaky ny zavabitany nandritra ny 17 taona tao anatin'ny football. Tsy nisy nahavita ny zavatra vitany président Ahmad raha mbola malagasy tamin'ny sehatra ny football ka rariny sy hitsiny raha ny zanaky Mahajanga mankasitraka ny olobeny. Averiko eto farany fa ty zavatra ty tsy zavatra natao fahatany ary tsy zavatra tsy nazahoana autorisation ary proof mitoaka amin'ny tenda ny fahatongavan'ny Barea aty ekipa pirenena reo tsy tonga fahatany aty donc autorisé ny fanaovana nyty zavatra ty fa asakasaka n'izay hiteny fa zahay manao. Ny gadona teto Mahajanga ny tolakandro tetsy amin'ny seranam-piaramanidina Philbert Tsiranana ilay kintan'ny baolina kitra camerounais Samuel Eto'o fils sady filohan'ny fédération ny baolina kitra camerounais izy no sady ambassadeur ny CAF tonga anotrona io Jobily fa 17 taona teo amin'ny setry ny baolina kitra an'Andriamatoa Ahmad izay atao eto Mahajanga io. Araky ny fandaharam-potoana dia ho tanterahina amin'ny alahady ho avy izao etsy amin'ny kianja Rabe Mananjara ny lalao ifanandrina ny Barea Chan sy ny ekipa voafantin'ny Mayotte. Nanao fanambarana ny eo anivo ny comité ad hoc mahakasika ny fangatahana faritra vaovao izay hitambarany distrika ny Betroka Atsimo sy ampany andrefana ary ireo komuna maromaro amin'ny tapany Atsimo ny distrika ny Toliara Faro. Toliara no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Nanatanteraka fanambarana ny avy ao amin'ny komité ad hoc mahatsapa izy ireo fa mahafeno fipetra isitraka faritra vaovao ireo distrika faritany renirano Onlahy sy Linta ary Menarandra. Fanambarana izahay mpikambana ato amin'ny comité ad hoc pour la création des nouvelles régions du sud-ouest na komity tandrify ny fananganana faritra vaovao eto Atsimo andrefana dia manao izao fanambarana manaraka izao. No ny fahalalan'ny fitondrana tarihin'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina
zay miroso lalindalina kokoa amin'ny finjaram-pahefana miabo heverinay fa tonga ny fotoana hampiharana zany bebe koa aty amin'ny faritra atsimo andrefana. Raha misy distrika roa na telo ananganana faritra iray noho ny antony samihafa, tombananay ho rariny sy hitsiny kosa ny hanorenana faritra telo samihafa ato amin'ny faritra atsimo andrefana ankehitriny zay manana distrika sivy ho be izao araky zao lamina atolotray manaraky zao. Voalohany, ankasitrahanay ary hamafisinay ireo ezaka tsara efa natao namanay talohan zao ka mifanaraka am'izao vinanay zao. Faharoa, saloranay anarana hoe faritra onilahy Menarandra ny fitambarany distrika ny Betioka Atsimo sy Ampany Andrefana mba amin'ireo kominy maro amin'ny tapana atsimony distrika faharoa. Fahatelo, tondroinay ho renivohitry zany faritra vaovao izany ny tanànany Betioka Atsimo. Fahaefatra, ireo distrika hafa kosa dia tokony hanina ny faritra tandrify azy avy. Marinay manokana fa manana ny otrikarenany lehibe azo trandrahana tsara mba amin'ny arena voajanahary hafa mahavelona azy azo tsapahitanana ary azo hamarinina io faritra onilahy Menarandra eo na ety ambony tany na ao ambany tany. Farany, eo ampinoana sy ampanantenana valiny mahafapo apetrakay amin'ny fitiavana sy ny fahendrena Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina izao hetahitana izao ka ho raisiny soamantsara. Engany eo tanteraka tokoa izao ainga vao izao ho ela velona ny izao faritra vaovao izao ao anatin'ny fioirany sy ny fandrosoany lovainjafiny amin'ny anaran'ny komity ny filoha Timbovo. Nanoana ihany koa ny solombavambahoaka ny Ampany izay ananatrika ny fivoriana androany. Rariny izao fangatahana izao raha ny nambarany ary vonina ihany koa izy hanohana izany. Tsinay mitombo aradrariny ary araky ny hitsiny mifandraika ihany koa amin'ilay politika mpanjakana amin'ilay hoe fitsinjaram-pahefana miabo ny fahatongavan'izay faritra vaovao zay kasaina hajoro zay ka ny tena zao moa dia efa nivohy nitondra nireo fitakina zay efa nataon'ireo ray aman-dreny tany aloha manamafy nataonay ary mieritreritra ny angataka an'izay manamafy zay fangatahana zay ataon'ity komité ad hoc zay voalaza teo androany tia mahasolombavambahoaka ny tena tafiditra ao anatin'izay moa dia manohana tanteraka nyzao fangatahana zao ary mikasa nitondra an'izay eny anivon'ny fitondrana mpanapa-kevitra mba hijoroan'izany faritra zany tsy ho fisaraham-bazana fa ho fitakina fiadina ny anjara masoandro sy anjara fandrosoana iny distrika zay tao hoe diso tara loatra amin'ny resaka fampandrosoana raha ty amin'ny tapany atsimo nosy satria any ny kere no manjaka any ny fijaliana maro isan-karazany amin'ny lalana fotodrafitrasa maro ka eritreretina zany no amin'ny alalan'izao faritra zao no fahanikiahy tena amin'ny lafiny fampandrosoana zay no anohanana ny fanatinganana zany faritra vaovao zany. Raha tsy iviny faritra atsimo io no anarana lanin'ny maro nampitondraina ity faritra angatahana ity tamin'ny fivoriana voalohany nataon'ireo komité ad hoc saingy araka ny fifampirisahana ny arahana tamin'ny teknisianina dia faritra onilahy Menarandra no anarany ankehitriny. Tsy hijanona eo ny fangatahana raha ny nambaran'izy ireo fa mbola hitohy. Dia izay lafim-baovao zay tompoko lasy tompoko vavy no editsika misendro kely ato anatin'ny ireto doka-varotra ireto aorian'izay no hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika. Tahoary. Just need your destiny. Try to get
bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Tombola Somaro 10e édition Paris Mazaoua fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaroho espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandesa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisariagna isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé anosy be mandeha festival Somaro karakory Paris. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Ny loko algo, loko azo antoka amin'ny kalitao egyptianina. Mora mandray, mandrakitra tsara ary manaja ny tontolo iainany. Loko algo, misy alo, aloil, ary antirouille. Izay natao ho takatry ny fahefa-mividiny rehetra. Hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Algo manaraka ny iso, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Miala indray ny tombola vakansa amin'ny vola iantohany amin'ny vola ny vakansa nofinofisinao ny 17 jolay hatramin'ny 1 aogositra 2024 manaova transaction amin'ny vola to bank na bank to amin'ny vola dia azo tapakila fandraisana anjara azahoanao 2 tapitrisa ariary andehananao vakansa tsy vitan'izany fa isy ihany koa fisariana isan-kerinandro azahoana amin'ny vola 10,000 ariary isany fisariana mivantana eo amin'ny page Facebook amin'ny vola tsindrio ny 1011 étoile 1 étoile 8 dièse na ny application amin'ny vola vola tsotra aingana azo antoka. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Tavaverina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika totosa atao amin'ny université FJKM Ravelojona Antsirabe ny famelabelan-kevitra izay nataony lolon'ny Madagasikara avy eo amin'ny antoko MMM isan'ny loha hevitra novelabelarina tamin'izany ny hoe lakile ny fanabeazana aorian'ny fianarana eny amin'ny Anjely Mantolo maro ireo tanora tonga sy liana tamin'izany famelabelan-kevitra izany. Kolo Antsirabe no mitondra ny vaovao amintsika.
Anisany mampandroso ny firenena iray ny fanomezana andraikitra ny tanora ao aminy eo amin'ny lafiny rehetra ary adidy ho an'ireo mpitondra fanjakana ny manome sy mampitatra kefa ho azy ireo mba hahafahany mamaritra ny hoaviny. Izany indrindra no antony nanaovana ny famelabelara-kevitra izay nataon'ny lohan'i Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga izay natao teto amin'ny Université FJKM Ravelonjona Antsirabe. Famelabelara-kevitra izay miopana manokana amin'ny lakilen'ny fahombiazana ao aorian'ny fianarana tao eny amin'ny Anjerimanontolo ary maro ireo tanora teto amin'ity université ity no liana sy nanatrika izao famelabelara-kevitra izao. Zava-dehibe hony lohan'i Madagasikara ny fahafantaran'ireo tanora fa manana tamberina andraikitra amin'ny mpiarabelona izy ireo ary mila mahafantatra sahady ny tontolon'ny politika izay ho avin'ny firenena atsoatsy. Betsaka ny zavatra voaresaka teo ary hita fa liana le ankizy ary tsapa fa vonona izy hampandroso ny firenena. Ahoana ny fomba fijery ny hampandrosoana ny firenena, ny adidy sy andraikitra tokony ananany amin'ny tamberina andraikitra zay tokony atao amin'ny mpiarabelona sy ho an'ny firenena tsotr'izao fotsiny. Tsy afenina fa maro ny tanora ohatrany hoe leo politika noho ny zavatra mitranga eto sy rehefa mahita ny toetra ny mpanao politika sasany fa rehefa fanazava maka fotoana lalina ianao miresaka aminy manazava azy ny andraikiny zay tokony ho raisina ary tena hoe mampiditra ao am-dohany ao an-tsainy hoe zareo nge nitondra ny firenena rehefa nirinana lasa miova le fomba fijery ilain'ny tanora ny mahafantatra amin'ny politika. Manana tombo manokana ireo tanora izay nanatrika izao famelabelara-kevitra izao hoy ny tompona andraikitra eto amin'ity université ity mba hahafahan'izy ireo mahafantatra ireo adidy sy andraikitra tokony ataony mba hahatonga azy any amin'ny lalan'ny fahombiazana tanteraka. Nahazo tombony izahay mihoatra amin'ny mpianatra rehetra sy ny université rehetra afaka nanaraka ny famelabelara-kevitra nentin'ny lohan'i Madagasikara iny satria nanoro tamin'ny ankizy ny tontolo samihafa izay tsy maintsy iomanana sy eritreretiny ny amin'izany hoe fahombiazana izany satria io no zavatra misy amin'izao ankehitriny izao mavita fianarana ny ankizy na mandalo fianarana fa tsy manan-katao na miova zavatra hafa mihitsy rehefa avy eo dia tena nahazo tombony izahay ary tena nahazo fahazavan-tsaina ny amin'izay andraikitra tokony atao sy raisina mba tanteraka an'izany fahombiazana izany ary tena nampiavaka ny resaka androany ny ventikevitra tao anatin'izany afaka nanontany ny mpianatra ary tena namaly mazava tao anatin'izany ny mpitondra famelabelara-kevitra. Araka izany dia tontosa teto amin'ny Université FJKM Ravelonjona Vatofotsy Antsirabe famelabelara-kevitra izay nataon'ny lohan'i Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miaramiainga mahakasika ny lakile amin'ny fahombiazana ao aorian'ny fianarana tao eny amin'ny Anjerimanontolo. Noho ny tsy fanomezana ny tompony andraikitra isa tokony alalana tsy hiatotosa ny hetsika diabe ampilaminana ho famerenakesina ny fanabeazana izay no kasainy ny fikambanana tsy miankina hovankolakana no tantosaina androany tsy miova ny fitakina ary mivontrona amin'ny teboka efatra izany na tsy tontosa aza ny hetsika izay no kasainy izy ireo ho atao androany. Fanadihadiana hoentin'ny Henri Florian. Raha tamin'ity androany ity no kasaina ny anatanteraka ny diaby ampilaminana ho an'ny famerenakasana ny fanabeazana eto amintsika izay no karakarainy fikambanana tsy miankina vankolakana tsy tontosa izany noho ny tsy fahazahoana ny fahazahoan-dalana avy amin'ny tompona andraikitra isan'ny tokony. Rakotra mpitandro filaminana raha teo teny amin'ny manodidina ny lapan'ny tanàna toerana izay no kasaina hanatanterana ny hetsika. Tsy tanteraka tokoa ny dimy lamina ny kasaina no atao ho fanomezan-kasina ny fanabeazana eto Madagasikara noho ny tsy fahazoana lana. Nanapaka izahay kolektiva vankolakana na tsy mihemotra ao anatin'ny hetsika atao mba anajariana n'izay asina ny fanabeazana izay ary fa hipetraka sy hijoro amin'ny lalàna ka ahembotra ny dia izay ny kasaina ho atao fa ny hetsika eo anivon'ny tambazora serasera no hamafisina. Tsy mijanona izahay no mitaky hatrany ny fanomezan-kasina indray ny fanabeazana indrindra moa fialantsiny sy fanomezana ny rariny ho an'ireo mpiadina sy fianakaviana mpiadina nandritra ny baccalauréat 2023 izay nitranga vao teo ary tsy mijanona ihany koa izay ny mangataka fampahafantarana ny daholobe ny zava-mahazo ny fanabeazana eto Madagasikara amin'ny fomba ofisialy sy antsoratra. Tsy miova ny foto-kevitra hijoroany ny fikambanana nateo aza ny fanakana ny hetsika izay sika natao tamin'ity androany ity takin'izy ireo amin'izany ohatra ny anaovany fitondram-panjakana fialantsina mpahibe maso amin'ireo mpianatra niatrika ny fanadilam-panjakana baccalauréat sy ho an'ny mivoaka malagasy tsy vakovolo noho ny tsy fahatomombanana tamin'ny fanatanterana ny fanadilam-panjakana baccalauréat farany teo.
ny zavatra takinay a dia averina ihany a anaky efatra fianantsiana mpabemaso ataony ny tompona andraikitra rehetra famaizana nireo tompona andraikitra atao anatin'ny zavatra nitranga tamin'ny baccalauréat na izy io avy amin'ny fanjakana na izy io tsy avy amin'ny fanjakana ary fitaterana ampabemaso ihany koa ny zava-misy momba ny fanabeazana eto Madagasikara ary farany a fahafahan'ny tanora sy ny vahoaka malagasy ny olom-pirenena malagasy mijoro ho an'ny fanomezakasina ny fanabeazana. Na mafisina ireto fikambanana tsy miankina ireto fa ametraka taratasy fangatahana hanao hetsika indray izy ireo amin'ny herinandro ho avy izao. Nateo aza ny fanakanina ny hetsika sy ny tsy fahazahona fahazahon-dalana tamin'ity androany ity. Ny songadina ny fanokefana ny fionambe ny vehivavy mpandraran'ny fonja manerana ny nosy izay atao mandritra ny efatrandro ao Mahajanga fa isan'ny anjara andraikitra sahany ireo vehivavy mpandrara ireo ny fanomanana ireo voafonja amin'ny famerenana azy ireny eny anivon'ny fiarahamonina. Fanatezina. Nisany asa sahan'ireo vehivavy mpandraran'ny fonja ny fanomanana ny fiverenana ireo vehivavy voafonja eny anivon'ny fiarahamonina ankoatry ny firaisankina sy ny fifampizarana traikefa izay misy ao anatin'ny fikambanan'ny AFAP na ny Association des femmes administration pénitentiaire dia zava-dehibe amin'izy ireo ny fisiany ny fikambanana sy ny fandraisana anjara amin'ny izaikabe toy izao ahafahan'izy ireo mampiranty sy mivarotra ireo vokatra sy ny asa tanan'ireo voafonja manerana ny nosy hoy ny ministry ny fitsarana. Fionana dia zava-dehibe satria ahafahana mifanakalo hevitra, ahafahana mifampizara ny traikefa hita any amin'ny faritra tsirairay avy ary izay hoe mifanoro manao dindinika samy miaraka mitady vahaolana ny amin'ny hoe satria izay hoe zareo zany ao anatin'le hoe réinsertion sociale dia ao anatin'ny mandray anjara amin'izay zany reto fikambanam-behivavy reto dia zareo reo no tena miandraikitra isany moa zany miandraikitra izay hoe fandraisana anjara amin'izany amin'ny alalan'inona hoe fampanaovana asa tanana ohatra na asa fambolena misy koa asa makamaro isan-karazany mety manefy manao kapa efa hitanareo teo ihany moa ny santionany tamin'izany asa vidy izany izany zava-dehibe ny fionana satria izay le hoe mifampizara traikefa ny fikambanana fampandrosoana ny fandrarana ny fonja. Misa 500 eo ireo vehivavy mpandraran'ny fonja avy amin'ny faritra 13 eto Madagasikara mivondrona ao anatin'ny AFAP no tonga eto Mahajanga miatrika ity zaikabe andian'ny faharoa ity. Izahay koa zany ato amin'ny AFAP manana vina anankitelo fanatsarana ny fiainan'ny kambana, fanatsarana ny fiainan'ny voafonja ary mandray anjara koa amin'ny fampandrosoana ny firenena. Dia izay andro androany izay koa zany nampisehoanay fa misy ireny asa tanana ireny eny anivon'ny fonja manerana ny nosy fa tsy hoe miambina gatra fotsiny zany amin'ny fitenin'ny olona azy fa efa misy an'ireny zavatra rehetra ireny zany nampiratiana mba ho hitan'ny olona tsirairay. Manomboka ny 27 ny volana Jolay hatramin'ny 1 volana Aogositra ny hetsika ao anatin'ity zaikabe ny AFAP ity izay natomboka tamin'ny diabe namakivaky ny tanàna ny Mahajanga ka taorian'ireo kabary ny fandimbiasan'ireo manam-pahefana dia nisy ihany koa ny fitsidiana ireo vehivavy voafonja atao amin'ny toby fanarenana ny marofoto nanomezana vary menaka savony ho fanohanana ireto vehivavy ao amin'ny fonja ny marofoto ny Mahajanga ireto. Zaza maro no nisitraka ny hetsika didipotra faobe no karakarainy antoko malagasy miaramiaingy tao amin'ny fokotany Andrano Manala sy Ankesina Omaly sy Androany ho fanalana ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny ny hetsika tahaka izao ary efa fanao ny antoko isa-taona hoy ny mpikarakara. Fanatiatina. Ho fanapilana ray aman-dreny satria ny teny Falamatray manao hoe izay manoro lalamaintsy mamindra ainy. Omaly izahay dia tena Andrano Manala santaka sy manodidina izay teo amin'ny institution ny avy nanaovana izany dia izao eto aminareo Akasina izahay zany efa mahafanaona isa-taona ny didipotra faobe izany hoe fanampiana anisambatan'olona rehetra zany dia araba-rilina aza ela fery daholo. Araka izany
ny mponina teny amin'ny fokotany Andranomanalina sy ny fokotany Ankasina indray no nisitraka ny hetsika didipoitra faobe iarahana amin'ny antoko malagasy miara-miainga omaly sy androany. Afaka ny fahasairana na hoy ireo ray aman-dreny manoloana ny hetsika ara-tsosialy tahaka izao, indrindra amin'izao fotoana mampitangana tsy miato ny vidim-piainana izao. Betsany izahay anisan'ny zaza ray aman-dreny izay natao teto ny didipoitra izay faobe dia anisan'ny nahafalofonay satria izy ireo maro ny mahay dia mitady vola nefa ny nahazo kosa dia ataony atsitrapo araka ny tefanevata hoe izay manoro lalana marina mamindra aina ka misaotra makasitraka dia le Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly sy hanondra izay be vitanareo fa makasitraka to ary misaotra betsaka ny ajaiara velo zany satria mahafinaritra ny vera-miasa amin'ny rehetrarehetra indrindra ny dokotera sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra isaorana ho ela velona mba hitombo fahaizana ihany ny asa atao. Voalohany indrindra aloha zany dia misaotra betsaka ny MMM moa zany amin'izao hesika ara-sosialy ataony zareo zao tena faly dia faly le vahoaka satria be dia be moa raha malala sahirana le olona amin'izao ka rehefa misy moa ny zavatra ohatra ny tony dia misy zany mba fanarorotana an'izay fa dia tena isorana ny MMM tena misaotra amin'ireo matoa azo andriananaro velo koa amin'izao fanampiana vahoaka malagasy ohatra zao satria le hesika ohatra zao tena tadiavina zany hoe misinjony vahoaka madinika amin'izay resaka fiarahamonina sy izay resaka sosialy zay fa dia tena faly dia faly satria zao moa zany misolo tena n'le vahoaka eto amin'ny zavatra tahaka ny tony dia ny ambara angamba dia maromaro ny ohatran'izao. Ankoatra ny hetsika didipoitra maimai-ponina no tolorana biskuit sy vatomamy ary fanomezana ihany koa ireo zaza vita asoavana. Mbola ito ny hetsika ary amin'ny sehatra maro no andraisana ny toko anjara ho fanampiana ny mponina. Oharina tamin'ireo andiany teo aloha niavaka ny hetsika festival Mangamania andiany fahatelo ambin'ny folo tamin'ity androany ity izay natao tao amin'ny parc expo Famania Andrefanambojanahary hoy ny mpikarakara ny hetsika fanadihadiana hoetiny Daniela Minorso. Niavaka ny hetsika festival Mangamania andiany fahatelo ambin'ny folo tamin'ity androany ity hoy ny mpikarakara ny hetsika nitombo isa ireo tanora mirona makany amin'ny fankafizana ny kolontsaina aziatika. Nampiavaka anazy tamin'ity zany dia ny fitombon'ny stand eo ihany koa ny fankafizan'ny zatovo izay manaraka anazy mitombo hatrany hatrany ary hita taratra amin'ny ankizy izay mandeha amin'ilay hetsika zany hoe lasa mia kely kokoa zany le izy eny lehibe moa zany efa eo ihany fa manaraka ho azy ny zatovo. Tanora maro androany no tonga namaly ny antso ny mpikarakara ny festival Mangamania. Ireto farany izay samy afapo tamin'ny hetsika avokoa ny fanehoan-kevitra izy ireo. Amin'ny ankapobeny mahafinaritra, mahay manentana tsara dia milay be mihitsy ilay filina satria ohatrany hoe zany hoe mahay manentana izy e. Zaho moa zany vao fandroany taty amin'ny Mangamania dia fahitako anazy aloha amin'ny teny teo hoe mahay manentana be le olona dia ny ankoa ny ankizy mazoto amin'le hoe manaroroatra an'le événement zany dia zay nakapobean'le izy mahafinaritra. Tsy ahivana nanomboka androany 7 Jolay ary farana rapitso 3 Jolay ny festival Mangamania andiany fahatelo ambin'ny folo. Tetsy amin'ny parc expo Mania Andrefanambojanahary no nanatanterahana izany ho an'ny androany sy rahampitso. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ao Senegal, mpanohitra iray Ousmane Sonko no nosamborina araka ny tatitra nasaony mpisolo vavy. Raha ny fantatra dia kandida hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ity mpanohitra ity izay voaheloka higadra roa taona an-tranomaizina. Fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Mpanohitra iray antsoina hoe Ousmane Sonko no voasambotra tao Senegal araka ny tatitra nataony mpisolo vavy. Voaheloka higadra roa taona an-tranomaizina ity kandida hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ity amin'ny taona 2024. Ny sazy nahazo azy izay tsy ahafahany mirotsaka intsony raha ny tatitry ny mpisolo vavy hatrany. Raha ny fantatra miteraka savorivory any antoerana ny fanagadrana ity mpanohitra ity.
Hatreto mety hoe hatrany ny savorivory ao an-toerana ary sy aivina fa ny voalohany volana jona lasa teo no hanivoaka ny didim-pitsarana manameloka ity kandida irotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ity. Dia izay indray tompo kilasy tompo vavy no azonay natolotra taminao tamin'ity alina ity angasitrahany ianao tany tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany felo matompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Nivava. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanulcha wanoteu, ni fampalalambavao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.